dia 5 amin'ity zany vao arendrina anankiray 5 lokony. Vita izy zany zao zay dia anodina azy amin'ny machine tsika. Napaka an'ilay vy indray zany dia farana anakaty amin'ny farany. Dia rehefa vita zay dia vita izy. Dia zay zany izy hoe vita ilay arendrina. Teo amin'ny 13 taona zay nanaovana arendrina. Ilay izy zany mamanay no efa hoe arendrina zany nameloma mamanay anay dia ohatran'ny hoe zany nandiby anazy tamin'izay enina mianaka zany dia zany nanao arendrina tamin'ny enina mianaka. Miasa amin'ny arendrina zao zay mivady. Tsisy miasa zany zay mivady fa arendrina ny velomanay hatramin'izay. Taloha ilay izy mahavelona fa zao ilay izy tsy mahavelona intsony satria efa lasa lafo be daholo ilay materiel nefa ny tsena konko tsy mandeha. Maty ilay vita sinoa zany ilay arendrina. Satria raha andramana zany hoe makany ohatra hoe tonga zany fetim-pirenena ny sinoa dia andeha hoe tsika nandrana hivaritra taratasy any tena marina raha hividy an'io ny sinoa. Dia nefa tsika mampiditra zareo dia nefa ny anazy milasa ohatran'io zany ankalazaintsika ilay andro zareo. Fa tokony mba hoe tanina fotsiny ilay malagasy amin'ilay vita malagasy zany mba tsika ny anjifa anazy. Izay mba fanirian'ny mpanao asa tanana zany mba hoe ho jerena akaiky ilay mpanao asa tanana zany fa tena efa mafy. Perspective, le magazine économique qui vous parle, vous a présenté Investigation News Mada.